Mbola manamafy sy manasongadina izay fisokafana amin'ny tsy miankina izay ihany koa ity vaovao ny postra malagasy ity. Dingana tsy maintsy lalovan'ny postra malagasy amin'izao fotoana izao ny fiara-miasa amin'ny banky tsy miankina BOA mba ahafahana miroso amin'ilay antsoina hoe banque postale. Tsy marina arak'izany ny tsaoahely fahomenan'ny banky tsy miankina ny fitantanana ny postra malagasy fa fiara-miasa fotsiny ihany no atao ao anatin'izany. Mampionona Rakoto Arson sy Mamy Ravoavison. Firosona tsikelikely amin'ny tanjony fanavaozana ho numerika ny postra malagasy, ny fidirana amin'ny banque postale ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministerany fampiroboroboana sy fanovana ny haitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Dingana maromaro anefa no tsy maintsy lalovana ahafana mahatratra izany tanjony izany. Anisan'izany ny fiara-miasa ny postra malagasy amin'ny banky tsy miankina ao anatin'ilay tetikasa hipoketra. Satria ny postra malagasy amin'izao fotoana izao dia mbola tsy manana ny agrément izay ahafahany manao ny resaka émission amin'ny monnaie électronique dia miara-miasa izany aloha hatreto miaraka amin'ny banky BOA amin'ny ahafahany manao an'ilay mampiasa an'ilay karta hipoketra. Fa rehefa vita somatsara zany izay hoeritreretintsika amin'ny taona ty na amin'ny 3 volana voalohany farafatarany ny taona 2024 zany rehefa azo ny agrément amin'ny TVM sy ny IMF ny postra malagasy zany dia afaka mampiasa tsara tsy miankina amin'ny BOA zany ny postra malagasy. Tsara mariana zany sy aoka zavatsika mpanaraka ny vaovao sy tsika eto Madagasikara fa tsy misy mihitsiny izany resaka hoe ho confiena amina banky hafa zany ny postra malagasy fa fandrebirebena saina sy zavatra diso zany. Arak'izany dia efa miroso amin'ny fametrahana ireo antota taratasy fangatana fahazahoan-dalina ihany koa na ny agrément ahafana manao ny EME sy ny IMF eny anivon'ny CSBF ny postra malagasy amin'izao fotoana izao.